Rehefa navitan'ny fiofanana fototra mahamiaramila tao anatin'ny 90 andro reto mpianatra Ozandary andian'ny fahavalopolo misy 500 menada ireto dia naseho ambany faneva ny zoma 17 aogositra 2024 teo. Nandritra izany no nampisalorana ny anarana fanoro ho an'ity andiany ity. Raim-piahizany andian'izany kosa ny lieutenant colonel Ramananga Norbel Gildas izay nitsodrano azy ireo. Dingana voalohany no vita fa mbola mitony fiofanana, ilaina ny faharetana sy ny fahavononana fa tsy mora ny misafidy hanompo ny tanindrazana ho ny komandany Gendarmerie Pirenena raha nanafatrafatra ireto mpianatra Ozandary ireto. Ny sekoly ny Gendarmerie Pirenena Korombeambositra izay mamolavola taniketsa ho an'ny mpitandro filaminana miezaka manome votsara eo amin'ny sehatra ny fanofanana. Nofaranana tamin'ny alalan'ny maso nandraisan'ireo mpanabe sy ireo mpianatra anjaramo ity lanonana ara-miaramila ity. Fa nandritra ity lanonana ara-miaramila fanehoana ambany faneva ireo mpianatra Ozandary andian'ny fahavalopolo ity ihany koa no nitokanana ny infirmerie fotodrafitrasa izay nasy-panavaozana ato anatin'ny sekolin'ny Gendarmerie Pirenena Ambositra vokatry ny fiara-miasa tamin'ny tsy miankina. Tonga nanatrika sy nanotrona izao lanonana ara-miaramila tetỳ amin'ny sekolin'ny Gendarmerie Pirenena Ankorombeambositra izao moa ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera délégué misahana ny Gendarmerie Pirenena, ny général de division Sipa Jean Hubert, ny commandant Gendarmerie Pirenena, ny général de division Mamelson Mbinna Nonos sy ireo manamboninahitra maro notrony ny manampahefana avy aty amin'ny faritra Amoron'Mania. Ahitana ireo solombavam-bahoaka, ny préfet Ambositra Andriamatoa Rakotomalala Richard, ny lehiben'ny faritra Amoron'Mania Andriamatoa Rakotomalala Harliva, ireo manam-pahefana maro samihafa, ireo mpiara-miasa sy mpiara-mombonantoka amin'ny sekolin'ny Gendarmerie Pirenena, ireo ray aman-dreny am-panahy sy ray aman-dreny tompona anarandray. Tonga maro ihany koa ireo fianakavian'ireo mpianatra Ozandary andian'ny fahavalopolo nanatrika ny fanehoana ambany faneva ireto mpianatra ireto. Ara-tantara ny taona 2024 no nijoroan'ny vondron-tompom-pileovana Amoron'Mania ny Gendarmerie Pirenena na ny groupement Gendarmerie Pirenena. Maro ireo efa nifandimby tantana ny groupement Gendarmerie Pirenena Amoron'Mania. Nisantatra izany ny lieutenant colonel Rarivo Manana Tahirmamy. Amin'izao fotoana izao ny colonel Andremijoro Jean Charles no komanda ny vondron-tompom-pileovana Amoron'Mania. Nisy arak'izany ireo fanatsarana samihafa tao anatin'ity vondron-tompom-pileovana Gendarmerie Pirenena eto Amoron'Mania ity, toy ny fanamboarana ny toeram-pivoriana sy fanaovana tatitra na ny terrain de rapport, ny fanatsarana ny tribune izay toerana fialovana sy andraisana ireo vahoaka indrindra ireo manandrara eo anivon'ny Gendarmerie Pirenena, ny foyer fongainana izay entina ilazana ny firaisan-kina sy ny famezan-tanana mba halavo rariniraka kinina amin'ireo zandary raha ny fanazavana. Isarako ny groupement ny Amoron'Mania. Zava-dehibe ny famporisiana sy ny fankasitrahana ireo ankizy navita dingana tamin'ny fanadinam-panjakana ahatonga azy ireo ilofo hatrany ho tia fianarana ary koa mamporisika ny hafa mba hiezaka ora matosolombavoaka ny Madagasikara vita eto Ambositra haingona ambinina. Amareny dia mahatsapa ny ezaka ataon'ireo zanaka ireo isika ka mitondra fankasitrahana azy ireo ary famporisiana ihany koa dia nanome zany fitaovana-pianarana entina hianatra ho amin'ny
taona 2020 sy 2020 telopolo ireo nahazo lauréat amin'ny CEPE, telopolo ihany koa tamin'ny BEPC. Izay nasitsika ireo dictionnaire français sy anglais, ao ihany koa ny fitaovam-pianarana rehetra ahafahana manampy sy ahafahana ihany koa mampirisika azy ireo bebe kokoa mba tena hoe hitazona izay laharany famendrehana izay. Sarobidy sy manandanja ny fianarana, zava-dehibe ny fahatsiarovan-dramatoa sy solombavambahoaka sy ny fankasitrahana natao araka nambarany solotenan'ireto mpianatra afaka fanadina mpanjakana ireto raha nankasitraka andramatoa sy solombavambahoaka. Eto amin'ny trampokon'olona tapovinany Ambositra no nanoloran-dramatoa sy solombavambahoaka voavita ato anatin'ny distrikt Ambositra Aingonambinina fanomezana fankasitrahana ho an'ireo mpianatra mendrika na ireo lauréat ho an'ny Cisco Ambositra teo amin'ny fanadina mpanjakana CEPE sy BEPC. Miisa 10 menadamahery izy ireo, tronindreo tarehin-tsekoly, ireo ray aman-dreny ary ny avy amin'ny solotena ny Idraine Moromanisy ny Cisco Ambositra. Fitaovam-pianarana toy ny cahier, boky, dictionnaire sy ireo fitaovana maro samihafa moa no natolotra ireto mpianatra nahazo ny lauréat ireto. Nahatratra 7,7 isanjato moa ny tapahafampanadinana CEPE ho an'ny Cisco Ambositra, raha 10,9 isanjato kosa ho an'ny afampanadinana BEPC antaona 2024. Eto amin'ity velaran-tany midadasika amin'ny rehefa manodidina ny telekotara eto akadina Narsonerana Ambositra faharoa ity no hananganana ilay foto-drafitra asa lehibe ho an'ny université na ny campus universitaire aty amin'ny faritra Moromania. Campus izay mahazaka mpianatra hatrany amin'ny 500 ahitana birao, trano fianarana na amfiteatra, trano famakiam-boky sy ny maro hafa. Fa eo ihany koa ny fananganana ny trano mpianatra etsy Ankorombe R+2 izay mahazaka mpianatra hatrany amin'ny 50 sy 100. Everina ho vita hatramin'ny faran'ny volana Jolay 2024 ny asa raha ny nambaran'ny teknisianina. Ireo rehetra nandray fitenenana dia samy midera sy nankasitraka ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansy ny amin'ny fijerena faritra Moromania ny fanomezan-danja ny fampianarana ambony. Magatela ny fitondram-panjakana amin'izao fametrahana zao université Univama eto Moromania zao PDP. Eo anao ndry mato ministra dia mankasitaka satria amin'ny andronao zao zanaka Moromania anao no tanteraka koa zao asa fametrahana ny université a Moromania zao. Mendrika antsika zao université atsangana eto zao satria dia anisan'ny lova eto fantatsika amin'ny tantarany eto Moromania fa rehefa sahirana miatoka antilonga dia amidy azy an-tanilary aloha dia zao teo avotarandray dia zao angamba zay isan'izay ko satria efa magnatona antsika ny toera-panovozana ny fahaizana. Ny antso ireo zanak'ampelezan'ny faritra Moromania manam-pahaizana hiara hifanampy sy hifanometanana amin'ny fampanjariana ity université ana Moromania ity ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy professeur Ravony Manantsondao Ali Mandavy. Satria rehefa nanana eritreritra nanao an'ity ihany ny ministera dia tsy mety raha tsy misy fiarametana avy any fotony. Dia nanao an'izay fiarametana avy any fotony izay ngia mera isorana azy zay. Akoatr'izay moa amin'ny mampampianatra ny anjerimanontolo azy koa dia mbola maro ny zavatra rehetrarehetra hoentiny amin'ny université atsika eto Moromania ity. Manentana ihany koa ny ary ny alahady manomboka amin'izay natolakandro kosa ny Castille Copicole ety amin'ny Anfivanjavotso ho an'ny Castille Copicole Antananarivo. Raha tsy misy mpianatra nefa ny mpianatra antsika zany miparitaka zay dia manentana amin'ny mpampianatra zany mba hifanampy hifametanana amin'ny fampidinana azy ity. Ny sabotsy 12 Aogositra 2024 lasa teo no nametrahana ny vato fototry ny fananganana ny campus universitaire teto Ambositra. Raha tsy ahivina moa dia ny fiandohan'ny taona 2024 ity no niova ho université na Moromania ny IST teo aloha.
mitaraina manoloana ny falafosan'ny volaloha amin'ny fikarakarana ny bokon'omby ireo mponina ao anatin'ny commune Bembara distrika Moramanga. Taoriny fisafidianana izay ho lehiben'ny fokotany nataon'ny fokon'olona. Mangataka izy ireo mba olona mahalala tsara ny olana sy izay tena miara-miaina amin'ireo mponina no tendrena. Araka nambarana izy ireo mantsy dia ilay mpikarakara ny bokon'omby nampitaraina azy ireo no mety ho apetraka ho lehiben'ny fokotany koa lavina izy ireo izany. Dia nefa ny zavatra misy ny any amin'ny assemblée na ny any amin'ny district tsy mahafantatra ny olana misy na ety ambanivohitra fa izay eto toerana ihany no tokony hafantatra azy. Mametraka olana nefa izay tokony andraikitra an'izay tsy eken'le any ambony any fa manendro olona izy olona tendreny olona zay tsy mahafantatra na inona ty amin'le ambanivohitra tsy afaka manao an'le siatra ty ambanivohitra no eritreretinao apetraka eo dia mametraka fitarainana kely ihany zay hoe zay mba tokony olona tendrenay tokony havitan'le izy ety ny tokony ho apetraka eo fa tsy olona tendreny ihany satria tsy fantan'le izy. Faharoa manarakaraka an'izay tao anatin'ny efatra taona zay zay manana problème be dia be. Inona moa ny anananay olana tahiry omby zay vitsy ny ombinay nefa ny zavatra misy le isa-taona sy esolony le bokon'ombinay aiza moa ny avitananay bokon'omby isa-taona dia tsy voavidina isa-taona zany nefa tereny ary tsy hoe vola kely fa 5,000 ariary ny vidina bokon'omby isa-taona tsy vitanay zany fa maninona raha apetraka an'le zava-nisy teo aloha ihany no ametrahana azy avy eo manao bokon'omby zay manao zavatra vola be koa ny alainy aminay. Ento mba voalohany indrindra marina teninao raha ifodifiloam-pirenentsika evoaka ny rano mifidy député tsika evoaka ny rano mifidy ao amin'ny feu commune tsika evoaka ny rano mifidy fokotany evoaka ka efa nanao fifidianana zay teto nefa araky ny eritreritray aloha zay zany mba ny olona tianay aty amin'ny fokotanina mihitsy nitondranay fa tsy hoe olona tendrena avy any. Voalohany indrindra ny any amin'ny distrika tsy mahafantatra hoe ihany iny tena mamitondra le tanàna ao na ny any amin'ina délégué zany tsy mahay hoe ihana iny tena mitondra tanàna Bembara fa ny hevitra vahoaka zany zay daholo zao diny anay oaka mba olo fidinay mihitsy no hitondra fokotaninay. Fanendrena ary andraikitra lehiben'ny filehovana ny manindry ireo lehiben'ny fokotany ninona endrika fisafidianana an'seho teo anivon'ny fokotany nataon'ny fokon'olona hoy ny ministry ny antitany manoloana ireo olana amin'seho amin'ny fokotany maro eto Madagasikara amin'ny tsy fanekeny fokon'olona ireo olona apetraka lehiben'ny filehovana isan'ny nambarany io nandritra ny fandalovany teto Ambatonazaka tapabolana lasa zay. Eto dia amin'ny teny mazava sady mahitsy fa efa fantapahany iny teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra fa ho tendrena aloha ny lehiben'ny fokotany. Fantatsika fa anisan'ny fototry ny olana eto amin'ny firenena fototry ny crise foana miverimberina ny fanatanterahana fifidianana tsy fifidianana no ratsy sanatria dia ny ilaina ny fifidianana ary tsy maintsy fifidianana foana ny hafaran'ny zavatra rehetrarehetra fa kosa mbola tsy tomombana ny zavatra rehetrarehetra dia izay no antony nanapahany fitondram-panjakana nylay hoe alao aloha ho tendrena ny lehiben'ny fokotany. Ny zavatra isy manko dia izao mbola iroso amin'ny fikaonan-doha-pirenena itsika. Ny fikaonan-doha-pirenena no amoaka hoe inona avy ny rafitra hitantanana ny firenena rehefa avy eo na ny rafitra hitsinjaram-pahefana izany na ny rafitra fanapahariaham-pahefana. Isika firoso amin'ny fikaonan-doha-pirenena vita amin'ny fikaonan-doha-pirenena isy fekevitra tapaka ao izay fekevitra tapatra ao dia tsy maintsy ny vahoaka malagasy araky ny tenin'ny filohan'ny fanavaozana no anapaka azy amin'ny alalan'ny fitsapan-kevim-bahoaka na ny élection référendaire dia amin'izay zany voavoafaritra hoe ka ny fokotany dia anisany ao anatin'izay hoe mbola hijanona ve ny fokotany ahoana ny sata amin'ny feny fokotany inona no fomba fanendrena an'ireo mpitatana eo anivon'ny fokotany ny fokotany nefa amin'izao fotoana izao dia mbola ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa-panjakana rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana an'ireo filan'ny mponina dia izay zany mahatonga an'ilay hoe tendrena aloha ny lehiben'ny fokotany mandra-pivoaka ny any amin'ny fikaonan-doha-pirenena ahitana ny amaritra mazava hoe izao sy izao ny
momba ny satambe ny fokotany. Famana ny olandreo mpitatitra sy mpampiasa ny lalana mampitohy ny commune Didy sy ny fokotany Sarodalana ao anatin'ity commune ity. Natao laharam-pahamena tamin'ilay vola vidina entona carbone azo ny commune Didy. Ny fanamboarana ny tetezana ao Antsevabe. Zararoa misy ny fanaovana fotodrafitrasana ilay atao hoe récompense, fa misy ihany koa ilay fanaovana ny suivi ny fanaramaso ny tontolo iainana. Dia anisan'ny nararotina androany ihany koa zany ny nanao an'izay suivi zay dia nitondrana nyreto délégation maro zay miara-miombonantoka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ireto. Io zany entina anarana maso iarovana ny tontolo iainana sy ny ala ato anatin'ny commune ny Didy. Dia efa manomboka daholo zany izay asa rehetrarehetra izay manomboka amin'ity masinandro androany. Isan'ireo sekolitra nainy taty aloatra izany hoe efa niorina tamin'ny andro ny filotsiranana ny EPP Ankatsaravolo ato amin'ny Siskorambatona Zaka commune Ilafy. Tsy misy afa-tsy efitrano sekoly efatra no ianaran'ireo mpianatra klasy miisa 5. Ravan'Rivo Doza Gezany ny rindriny efitrano miisa 2 ary efa ina irodana izany. Niezaka nanao izay ho afan'ireo ray aman-dreny sy fokon'olona nandritry ny taom-pianarana iny sy tao anatin'ny fialan-tsasatra saingy tsy ampy ny eo am-pialan-tanana amin'izao fotoana izao. Ny fidirana nefa efa manakaiky ko manao antso avy mba amitana ity efitrano sekoly ity izy ireo. Efitra roa sisa ny ianaran'ny ankizy ny amin'izao fotoana izao. Tsy ampy nefa zany. Ka noho izany antony zany. Dia mangataka zany zay satria antony mba fananao ihany zay ray aman-dreny amin'ny fanampiana amin'izany hoe fikarakarana zany fitaovana ianaran'ny mpianatra zany satria io moa ny hita hoe hibiazana ny taranaka. Kanefa kosa tsy maharaka satria noho ny antony mivokatra moa tsy mety noho ny fahasimban'ny toerana taty amin'ny faritra misy anay taty ary iaraha malala mihitsy zany amin'ny fahasimban'ny nynatizy ny didy vaky sy ny zavatra rehetrarehetra. Dia na fambolena aza tsy taraiky zay ray aman-dreny ka miangavy ny député miangavy ny solitenany zany amin'ireo chef de région indrindra moa zany fampifolom-pirenena dia mba mangataka amin'ireo asivy fanampiana zay eto amin'ny fokotanana Ankatsaravolo fikarakarana nyty fa tia ny fanasoavana ny taranaka. Ambom-pionandreo sampana mpanazava style na sampaty teo anivon'ny FTKM ny synodam-paritany Ambatona Zaka nandritry ny 1 hatramin'ny 4 Aogositra teo. Firenena malagasy moa zany satria ny sampana mpanazava style dia fanabeazana skoto manao fanekena manao hoe anompo an'Andriamanitra ary asa ho an'ny tanindrazana. Zany hoe ny fitiava-tanindrazana no maniry azy ka ireo biazina sy ireo tezaina dia biazina ho tezaina mba ho tonga olom-pirenena vanina izy. Tezaina mba ho tonga olona andray andraikitra izy eo amin'ny fiarahamonina ka ho mahaleo tena zay hoe autonome ary olona responsable tompona andraikitra sady olona engagé tena raikitra didy. Ka reny zany ny fanabeazana atolotra satria ho amin'ny saina, ho amin'ny vatana, ho amin'ny fiarahamonina, ho ara-panahy moa indrindra fa itsy andany zany koa ny fihetsem-po sy ny ara-moraly. Fifaninanana maro no natao ary nisy ny fanomezana nomena ireo mendrika no faranana tamin'ny diabe sy ny fanompo-pivavahana ity fionambe fahasivy ity. Amin'ny lohahevitry ny FTKM ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo amin'ny fanomponan'ny tompo ny tsirairay avy izay miatrika tamin'ny fivoriana rehetra teto dia niombona tao anatin'izay ary samy mifantoka tao anatin'izany avokoa ny afatra rehetra izay entina mody ho amin'ny hafanampo amin'ity fanompona ity ho amin'ny fahazotoana mandrakariva ary ny fitazonana ny fisainana mahasokoto eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mila famporisina sy fanohanana ny tantsamba mokatra hoy ny tale kabinetra ny ministera amin'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo. Azo refesina ary azo ataony manao mitombana ny ezaka izay ataon'izy ireo. Ny faritra loatra mangory raha teo dia isan'ny faritra mpamokabary eto Madagasikara.
Tantsaha miisa 470 ny tolorana medaly noho ireo ezaka tamin'ny fampandrosoana ny famokarana tato anatin'ny faritra Olodramangory. Satria raha mandroso ny fambolena dia maleo tena ratsakafotsika dia voky ny vahoaka dia milamina tanàna ary mandroso sika. Ka noho izay zavatra izay zany no nisy ny fanetanana an'ireo tantsaha izay mendrika ary nanao ezaka betsaka tokoa dia mba ho fankasitrahana amin'izareo dia tsy nanadino azy ireo ny fitondrana ka nanolotra ny mari-pankasitrahana ordre de mérite agricole ho an'izy ireo. Io nefa tsy hoe izy zareo irery ihany fa mbola itoy ireo mba entina hanetanana ny tantsaha rehetrarehetra mba hiezaka hatrany amin'ny fambolena. Ilaina nefa hoy ny lehiben'ny faritra mampirisika ireo tantsaha hanao volo mifanaraka amin'ny fiovavan'ny toetr'andro. Zava-dehibe ny fotoanandroany satria fampirisihana an'ireo tantsaha hamokatra. Ninninona zavatra mitranga zany dia mbola mijoro foana ny tantsaha tiarota mankoro amin'izay famokaran'izay. Ho anay manokana dia fanetanana no ataonay amin'ireo tantsaha ireo voalohany indrindra fa hanao voly mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Ary indrindra koa mba tsy mijanona amin'ny vary fotsiny fa mba hanao voly avitra mba hitohy foana ilay fidiram-bolany tantsaha fa tsisy fotoana hoe rehefa miakatra ny vary dia hijanona eo fotsiny ilay tanimbary. Herinandro mahery ray androandroany izay no nahamay ny tsena ny Bazarikely Tomasina. Maro amin'ireo mpivarotra no efa natsangana ny tsenany na dia mbola maro ihany koa ireo izay mbola andalam-pananganana. Etsy ankilany napetraka ny lamina amin'ny famerenana amin'ny tokony ho izy ireo tsena izay ny ohatra ny refy dia ho aloha. Anisan'izany ny fanokafana ny lalana eny anatin'ny tsena mba hafana mivezivezy sy hisoroana ny loza izay mety hitranga ihany koa. Raha ny vinavina dia isokatra manomboka amin'ny herinandro ambony io ny ankabeazan'ireo tsena ao Bazarikely. Hatreto dia ao an-dalana afaka vita ny tsena satria efa manao ny tsirairay manao ny tsenany. Fa ny olana sedrana dia ao anatin'ny fifandaminana ny atao alinima satria mba tsy tsony ohatrany teo dia nahitsy daholo ny rehetrarehetra ary nametraka misy fa le refiny tamin'ny andro taloha no averina mba hafahana misy soroana ny problema zay mitranga matetika dia nandray fapetra zany zay dia zay mahatonga anazy misy taratara kely satria misy fandaminana zany. Ny faharoa moa araka ny fifanarana moa zany zay netreretiny mpitondra fanjakana dia hoe any amin'ny lekenzy efa mivarotra fa noho izay fandaminana ny resaka alinima zay dia nisarosarotra nandamina ny olona samy manana ny eritreretrany aby zany ny olona manoloana ny le tsena hoe ngeda be teo lasa kely noho ny lalana zany ka ao anatin'ny fandaminana efa matoky miny zay fa any amin'ny herinandro agny dia misokatra ny tsena ny Bazarikely manoloana ny fahavitana an'izao tsena zao satria tena misy ny ataontsika hoe pekady napetraka mba hangalana n'ilay hoe rindran-damina indrindra ny hitsiny sy ny lalana malalaka. Ny olana sadraina moa zany eo anatin'le hoe betsaka loatra le zavatra simba dia na dia ny mpiasa aza dia visy manoloana n'le asa tanana dia izay no mifindrafindra manao an'le tsena. Na zany zany aza teraka n'le trano amboarina moa zany dia misy ny atao hoe fako dia eto zay dia mbola mamerina ny tsika rehetra tsy ateraka n'le trano amboarina dia lasa tapina le lalana manoloana n'ilay ambadika aria sy ambadika aty dia zay no tena olana zay sedrana fa ho ela tsy ho ela dia ho alay no fako. Mahatsiaro tsy misy mpijery ireo mponina ho Tanandava Port Secteur Atsimo izay tafiditra amin'ireo horavana-trano taoriany Port Secteur Avaratra. Tsy manakana ny tetikasa ho atsangana izy ireo saingy mitaky kosa ny mba hijerevana manokana ireo onitra izay voalaza ho azon'izy ireo manoloana ny fandravana. Fa zay mangataka hoe amievy zay tokony anjara zay tandrifin'le olona ny olona tsirairay avy. Marina fa natao fa be hoe misy an'le 10 millions d'erary 20 millions d'ariary no atao aminazy tsy arakaraka an'le fotodrafitrasa misy ny olona tsirairay fa kosa jereo le olona zay efa hitanareo zay nanaovana tsinotsinona mba zay mety miantso hoe olombelona mitovy anareo ihany olombelona ary manana zoma olombelona anazy zany ary malagasy raitsy reny fa aza helikilika tompoko aza helikilika fa rehefa tonga fifidiana dia fantanareo hoe aty misy voaka marobe ato agnatin'ny liste électorale. Amin'ny fomba ahoana moa ny eritreretina hoe zao tany malalaka be zao zao nitrongisinareo zao firy ny olona anatiny ao io dia anavao an'io liste électorale io zany olonety mandeha aiza na le taratasy mena fa fifindramonina afindra aiza monina reo ahoana fikarakarana an'izany zavatra zany
anatin'ny fotoana baka le olo gasy ihany itsika gasy miteny hoe ianareo tanora no avy ny firenena fa gasy anao baka ny potena le tanora tsy navitany iny maro ane zany mampalelana zany ka zay mangataka eto ninina disadisa misy teo amin'ny arataratasy teo raha mihevitra anareo fa samy malagasy itsika raha samy mizaka zo pirenena malagasy mangataka izahay amma samy malagasy hamevony zon'olombelona havoahiny zon'olombelona etsenkilany misy amin'ireo efa ravatrano ihany koa mbola tsy manana trano ipetrahana hatreto ka mba mangataka ny anafainganana ny fanampiana omena azy ireo mba ahafahany manokana trano ipetrahana indray sahiran-tsaina zay vahoaka eto amin'izao fotoana zao satria zao ny tranonay efa rava tanteraka ny fampanantenana omena ny spaty sy ny préfet zay nilaza fa hanome toerana sy hanome volanay hatram'izao tsy hita zany zavatra zany nefa any amin'ny aina manjery voalaza fa hoe efa omena toerana sy nahazo vola reo olona reo izahay nefa hatram'izao dia izao ny mahazo ny entanay eto tokotany izahay matory ively matory atokotany ny tranonay efa voapoaka fa simba daholy aiza ho aiza mba fitsinjovanareo fanjakananay vahoaka ary tsy fantatra intsony hoe ina aiza ny lalakalehanay satria tsisy fanjakana mijery zahay amin'izao fotoana zao marina fa dia tena tsisy fanjakana mijery zahay amin'izao fotoana zao nilaza ny préfet fa nitaraina taminazy zay hoe zahay ne tsisy tany ifindrany ny valiny dia hoe tatero aty amin'ny population ny entanareo zay ny vahaolana hitan'ny préfet homenanay nefany ny entanay raha entanay misy 300 trano reo no aterina any amin'ny population hanao ahoana ny zavatra misy any ka mba miangavy tompoko zay ny fijerevanareo fanjakananay fa tena matsiaro sahirana zay ho avy zao ny fidiran'ny mpianatra zanakanay tamin'ny baka teo fa tsy nanala baka satria tao anatin'ny baka mihitsy no nisihany reny fandravana taty reny dia izao ndray koa ho avy ny fidiran'ny mpianatra zahay hatreto na toerana hipetrahana raha tsy misy mba miangavy tompoko anareo fanjakana mahefa mba jereo ankaiky momba anay ity fa tena tsy hitanay intsony zay atao voalaza moa fa tokony tamin'ny zoma lasa teo no nanomboka ny fandravana ny trano amin'ny Porsec 3 Atsimo. Nametraka paikady mba hisoroana amin'ny tsy fahampiany rano rehefa tonga ny fotoan'ny maintany eto Analanjorofo. Nisy noho izany ny fivoriana ho fanomanana ny vanim-potoana mafana mandritra ny volana Aogositra sy Septambra ary volana Oktobra mba hitadiavana vahaolana amin'ny famatsiana rano fisotro madio any amin'ny renivohitry ny faritra Analanjorofo. Araka ny atotanisa, 7,400 ny mponina eto Fenoarivo Atsinanana no misitraka rano fisotro madio avy amin'ny Jirama amin'ny mponina miisa 700 sy 2,500 alina raha toa ka 7,50 isanjato ho an'ny faritra Analanjorofo. Ezahana ny toerana somary avoavo ametrahana bombone, eo koa ny fanadiovana ny rano anaty lavadrano na vovon-drano mba ho lasa rano fisotro madio ara-pahasalamana. Misedra olana ny any amin'ny Fokotany Ampasipotsy faharoa, komina Betampona Fenoarivo Atsinanana, faritra Analanjorofo noho ny fahasimbany foto-drafitrasa famatsiana rano fisotro madio. Miteraka fikorontanana ny tsy fahadiovan'ny rano izay atahorana hiteraka aretina. Mitrovany projet zay ty fo tsy nanjary fotopritinjarena raha tsy akao tragno fo rano tsy mandeha malomagny rano maloto zany andavanandro mampandevy zay vo sotrogno mandevy vo sotrogno mampisy sirop zay andragno rano azy iny fa vo sirop vo mampandevy satria fo elana microbe ratsy loatra olo jiaby zegny malady rano aketo ako zay tanagna jiaby to aketo malady rano tsisy te mifindragnitsy rano be nasagna lamba izy le comme rapport na loko le communauté zao amin'ny rano be any savia ino mampiavaka ananjy aketo mbola hafahafa elity fa ohatra agny iny tegna foloky loty maro be olo manasara maloto ny tsirano ary karakory arety amizika zay amina bokotra rano maloto aminay to nefa betsaka olo azo misandray kibo volary zao zegny izy antegna tsy de izy kofa lahelo maventy kibo matetiky moko olo tsy de mampandevy rano loatra de sotrogno avy atrany sirop reo tsy voatahiry zegny le fiarovagna fahasalama satria sy pitsabo mitsy mandeha ty magnentana mba andavanandro tagnizy nivo te zegny izy le totariny arety fontoka maniry
vitsy zegny ny ampanentana ndraiky zegny indesy mifivoariny zavany maro ampanentana isan'andro magnano analizy amin'ny fahasalamana mazoto zay zegny tsisy tany fandengalany rano. Manamafangatana amin'ny fitondram-panjakana mahefa sy mpiara-miombinanto mba hijerena ny fanamboarana ity foto-drafitrasa ity ireo mponina. Zazakambana roa vavy no teraka tao amin'ny hôpitaly be ny Fianareva Atsinanana, faritra Nalanjorofo. Noho ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny niteraka azy ireto sy tsy fahampiany noho ny reny dia mangataka fanampiana avy amin'ny malala-tanana izy ireo ary mandany vola 2 alina isan'andro hividianana ny fanampin-tsakafo. Kesio niboaka talolo, dia kesinao niboaka tafarafara. Dia firy taona zegny zareo amin'andro heza? Tao ndraiky sy sasany. Karakory zegny fomba ilay fitarimianare izy andro alina regny dia karakory ilay... Zay ka talopitaly takan'izay ronono merci nampiasainy. Zary dokotera zegny nagnasy nividy ronono, zary nagnasy hoe nividy qualité ronono namiagna zareo mandritra ny 6 vola. Zay vitake zareo nagnantso zareo koa zegny zahay nasa zary nividy ronono sebon koa zegny nafangaro vargasy. Nonegny vargasy atoko tsara, igny zay vao namiagna zareo, igny amin'izay zay zary na botra. Zary ko gotenjare mandany 2 alina isan'andro zareo mandany 2 alina? Ia. Ino aby lera tianjare hoanina izy? Zay raha tianjare hoanina moa didika aminjare fo. Aorita zare ty mbola vinagna aorita tselaky. Ia. Isan'andro? Isan'andro. Ary le nony mamany zegny tsy matosiky? Tsy matosiky anazy, tonga dia efa nalagna foagna eky zare. Zare ndraiky isoragna zagnahary tsy dia osa loatra fo. Ino hafitra na mbo ndray aman-dreny mbola niteraka karaha mitovy anakaran'izy? Tsy haiko fa iny arakaraka le alala-tagnana le olo mifagnamia foagna eky. Mampiagna mitaiza moa zany tsy dia mipetaka loatra aketo fa matetika ndraiky zaho andeha magnatony zare za amin'ny fiteviko zare. Kofa tonga atô ndraiky zaho magnampy ary tiany zaza reto za. Nalako tsaiky tsy mahatsara anazy resy. Mahatsara magnantso ny telefony. Atade allo zare magnampy. Salama soma tsara ireto zaza ireto ary efa maharaka andiam-baky sy ny fatao amin'ny zaza ireto kambana roa vavy any amin'ny Fokontany Andapa faharoa, commune Ambodimanga faharoa, faritra Nalanjorofo. Piasan'ny commune misahana ny soram-piakodana sy ireo ben'ny tanàna avy tao anatin'ny district ny Antsiranana faharoa sy ny Antsiranana voalohany no nahazo ny fampifanana momba ny soram-piakodana avy tao amin'ny ivon-toeram-pirenena misahana ny fitsinjaram-pahefana sy ny famparasoana ifotony izay iandrikitan'ny ministera ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana. Nandritra ny terandro ny fampifanana azy ireo taty Antsiranana afapo ny mpiofana. Tegna ilaigna le izy. Aminaka manokana zegny efa 5 ans za tamin'ny toerana ny sekretera dia mbola tsara nahazo formation avy amin'ireo ministera mihitsy koa tsy iniany raha 5 6 7 dia tegna hitanao zegny mandeha mo le échange dia mandeha mo fanakalozan-kevitry nay zay sekretera samy sekretera dia ireo avy amin'ny INDDL mihitsy zegny nagnambara ny lalàna mikasiky zegny dia nanomboko nazahoana izy ty enay zegny jusqu'à eto faritrinay sekretera état civil enay zegny raha koa fambadiky zegny zay tokony fa mandeha mamontany amin'ireo TPI na tribunaly agny zegny satria marobe zegny fandriky mety ahazo zahay ao marobe ny fakapanahy etsika ny lalam-bola ty mety maro zay fa niany zay nahay ino ny raha fady ino ny raha tsy tokony atao ino ny raha tokony atao tegna isoragna be ro avy agny fa zay taloha zegny nandeha karazany nandeha anjambatra fa izy io zay nahazo fampihofanagna ty dia mba hitahitanay zay ty lalagna mety diavinay ity lalagna tsy tokony mboary. Mahavelom-bolo kosa ny fampifanana toy izao hoy ny lehibe district ny Antsiranana faharoa. Ny eo amin'ny 13 ny commune rurale atao anatin'ny Antsiranana faharoa ary tonga daholo ny izy rehetrarehetra ireo miaraka amin'ny secrétaire d'état civil sy ireo maire. Izany manambara fa ny fahavononantsika ao anatin'ny district ny Antsiranana faharoa amin'ny fiomanana amin'ny resaka fifitiana zay ho atsitsika. Voatolotra ofisialy izy ireo mari-pakasitrahana ho an'ireo mpiofana misy fitapifapolo momba ny soram-piakodana teto Antsiranana. Nanatrika sy nanome voninahitra ny fampiofanana ny sekretera général faritra Diana.
manoloana ny ady atao momba ny alatromby any amin'ny district ny Antsinana faharoa iny dia nisy nifanorona tampomba ofisialy ireo telefônina ho an'ireo chef fokotany misy 7 avy tao anatin'ny commune misy 5 toy ny avy tao amin'ny commune Andrano Vondronina, commune Antsampano, commune Mangoko, commune Andrano Fanjava ary ny commune Mahaly. Nazo ninjarany ihany koa tamin'ny reto telefônina na finday reto ireo délégué mpanjakana misahana ireo commune ireo mba amin'ny brigade ny gendarmerie am-pirenena izay mitondro ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Edy. Andiany voalohany izao voatolotra ofisialy izao. Tateragna eto agnatin'ny commune rurale Mangoko ny andragna ny fampiasagna ny telefôny mba afagna hamey ny resaka fivarotagna omby ato agnatin'ny district ny Antsiragnana faharoa. Amin'ity dingana voalohany andrana ty commune 5 no voarakitra agnatin'izany ary mandraikitra ny fokotany rehetra zay ao agnatiny izy ireo commune 5 reo. Tanisaina fa commune rurale Mangoko, commune rurale Andrano Vondroniny, commune rurale Mahaligny ary commune rurale Antsampano dia commune rurale ny Andrano Fanjava. Nozaraina fitaovana zany lehibe fokontany tsirairay. Io fitaovana io telefôna izy io afana maka ny sary ny omby zay anatiny fivarotana. Zay angatana taratasy ivoaka zany varotra zany dia alaina sary ary koa io koa zany ny akana sary ny taratasy zay nomeny fokontany mikasika an'izay fivarotana zay. Io taratasy sy le sary ho alefan'io fokontany io no ahafahan'ny délégué sy ireo vétérinaire mameno ny taratasy rehetra ny fiba zany. Ary io amin'ny alalan'io koa zany telefôna io koa no ahafahan'ny gendarme no manao ny fanaraha-maso. Zany hoe zany ho amboarina zany araka ny hitatsika fa ny fanjakana foibe fa miady amin'ny resaka latromby ny aty amin'ny district ny Antsiragnana faharoa koa dia manohy an'izay fanomezan-tanana zay amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao dia ny misy groupe WhatsApp zany no atao. Io groupe WhatsApp io dia ivondronan'ny fokontany rehetra agnatin'ireo commune 5 reo dia ny délégué, ny gendarme sy ny tompotra ndraikitra eo anivon'ny district. Manomboka amin'izao fotoana izao rehefa piarina zany ny fampiasaina an'io hanampy ireo tompona ndraikitra isan-tsokadiny amin'ny fanaraha-maso ary tsy ho izy tsony hoe ny osoka zany zay eritreretina hoe ataony sasany fangalarana sonia satria le sonian'le fokontany no hita sary ao anatiny io telefôna io. Nanatrika sy nanolotra ireto finday ireto tany amin'ny commune Mangoko ny solombavamboakan'ny Madagasikara zay voafidy avy tao anaty district ny Antsiranana faharoa sy ny lehibe ny district ny Antsiranana faharoa zay samy nanamafy fa harena tanteraka ary mila fitandrovana ny omby eto amin'ity district ny Antsiranana faharoa ity. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro teo teto Antsirabe ny birao vaovao ny Vatel Madagasikara. Ny Vatel Madagasikara izay sekoly ambony manofana ireo mpianatra ho lasa mpandra rasimatianina amin'ny sehatry ny hôtel et restauration. Eo ihany koa manadio maître de l'écotourisme izay ahafahan'ireo mpianatra mahasotra efa momba amin'ny fianarana asa iraisam-pirenena any amin'ireo sekoly Vatel hafa any ivelany. Tanjona amin'izao fanokafana birao vaovao ny Vatel Madagasikara eto Antsirabe izao ny hanamorana ny fidiran'ireo tanora manerana ny faritra amin'ny fianarana iraisam-pirenena fa indrindra ihany koa ny hanampiana azy ireo amin'ny sehatry ny asa. 12 taona zay Vatel efa maro ny ankizy nivoaka angamba efa any amin'ny 500 any ny ankizy nivoaka zao betsaka amin'ny ankizy mpianatra ny miasa any andafy misy ny miasa eto Madagasikara ny eo ny cadre io koa ny amin'ny sehatra opérationnel ny ankizy sasany manangana ny orinasany sasany amin'le izy business school moa dia misokatra amin'ny sehatra rehetrarehetra l'école dia azo atao hoe manampy betsaka mihitsy zany na ho an'ny mpianatra na amin'ny ray aman-dreniny ny école loatra ny Vatel amin'ny resaka fitadiavana asa sy indrindrandrindra amin'ny fampirobona amin'ny resaka tourisme sy hôtellerie. Eto Antsirabe ankoatra ny Tananarivo ny tena be ny mpianatra avy eto Antsirabe mibetsaka indrindra ao aminay ary ny ankamaroan'ny mpianatry avy aty Antsirabe dia mpianatra mahay dia izay mihitsy zany no anaovana
nametrahanay agence manokana eto mba hampitombo nisany ankizy avy aty Antsirabe Novatel satria hitanay mihitsy ny hoe lina am'le izy le ankizy mahay le ankizy ary tena hoe afaka rehefa mahay an'le resaka tourisme sy hôtellerie izy afaka tena mampiroboana Antsirabe satria hita hoe anisany tena avantage sy ny heriny Antsirabe akoatran'ny industrie dia ny resaka tourisme sy hôtellerie sy restauration. Faritra manama izy azy eo amin'ny sehatry ny toe-karena toy ny fambolena sy ompiana ary ny fizahan-tany ny faritra vakina karatra izay miteraka fampandrosoana maharitra. Izany indrindra no nahatonga ny hetsika ara-toe-karena lehibe na ny vakirantenina amin'ny 24 andiany voalohany izay natao teto amin'ny arabe ny fahaleovantena Antsirabe ny herinandro teo mba entina nasongadinana ireo vokatra sy talenta ary ireo harena mampiavaka amin'ny faritra fa indrindra ihany koa ny ampiroboroboana ny lafin'ny toe-karena. Anome lanja ireo mpamokatra, ireo mpanao asa tanana, ireo tantsaha indrindrindrindra, ireo mpandraharaha ary ireo orinasa eto an-toerana. Tsy tokony hividy vokatra malagasy isika satria hoe vita malagasy fotsiny. Tokony hividy azy isika noho ny hatsaran'ny kalitao, noho izy vao avy notazana teny an-tsaha, mifanaraka amin'ny vidiny ny lentany ary indrindra mendrika ny fahatokisantsika. Izany no hananganana ny tena ambom-pirenena, tsy amin'ny teny sy kabary fotsiny fa amin'ny kalitao izay vitantsika sy fanjifana azy. Izao vakiranty izao dia mampiseho izay vitan'ny faritra iray ary tsy tokony janony eto fotsiny izany. Tsy tokony ho an'ny vakina karatra ihany na ny vokatra na ny mpamokatra fa tokony hisehatra manerana ny lafivalon'ny nosy ka hanomboka amin'ny tsenantsika azo ny fitokisan'ny mpanjifa malagasy, anatsara hatrany ny vokatra, anamafy sy andrafitra ny orinasantsika amorinasa ary avy eo androso lavidavitra kokoa ho an'ny Afrika, ho an'ny faritra sy ny ranomasimbe indianina ary rapitso azy ho an'izao tontolo izao. Zava-dehibe ny fiarahametana amin'ny fanomezan-danja ireo harena sy vokatra mampiavaka amin'ny faritra satria dingana lehibe ho amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny fanohanana ireo mpisehatra rehetra. Eto no ampahafantarantsika ny vokatra sy ny fahaiza-manao ny ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra vakina karatra. Eto ihany koa no ampifanantonantsika ny mpamokatra sy ny tsena, ny mpandraharaha sy ny rafitrara-bola, ny tetikasa sy ny mpampiasa vola. Noho izany, tsy hetsika fampiratiana sy fivarotana fotsiny ny vakiranty fa tena fitaovana hoentina mampandroso ny faritra. Izany no vokatra tadiavintsika. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny vina entintsika dia tsotra. Vakina karatra mamokatra, manome lanja ny vokatra vokariny, mahasarika fampiasam-bola ary manome tombotsoa ho an'ny vahoakany. Izany no angavao ho fampandrosoana maharitra. Nandritra ny efatrandro no nanatanterahana ity hetsika vakiranty enina amby 24 andiany voalohany ity ary misy 400 mahery ireo trano efa nandray anjara tamin'izany. Folo andro ny fehim-potoana nomena ireo olona nanao fanorenana tsy ara-dalàna hialana eny amin'ny pista Vatofotsy sy autoristy tsy vatry ny Kamo araka ny fanambarana navoaka amin'ny préfecture Antsirabe ny maraina teo. Marina fa efa nisy ny fanarana nataon'ireo tompona andraikitra tamin'ireo olona nibodiny tany sainga mbola ninanohy fanorenana ihany izy ireo. Dia araka ny lalàna 540 tsipika aotra 250 mifehy fanajaliana ny tanan-dehibe sy ny trano fanorenana dia tsy azo hanorenana ny tany izay tsy hananana profo mazava ny fananana azy na tsy fanaraka amin'ny drafim-panajaliana fehy ny tanan-dehibe. Dia araka ny lalàna 20 tsipika aotra 250 mifehy ny tany-panjakana araka ny andininy 530 dia fandikan-dalàna ny fanorenana amin'ny tany-panjakana sy nahazahoana lalana. Dia araka ny didi-panjakana 10 tsipika 330 andininy 430 dia tsy maintsy manokotra izay fanorenana tsy ara-dalàna nataony izay olona nanao an'izany. Ary araka ny didy hitsy volana 90 tsipika 970 andininy 5 sy andininy 12
ho an'ny tany titré bournea raha tsy nisy fifanarahana tamin'ny tompony tany dia tsy afaka mampiasa ny taniny fa dia eritreretina ho an'ny tompony tany izay fanorenana tao tsy nahazahoana alalana ary araky ny andininy 470 amin'ny fehezan-dalàna famaizana dia faizan'ny lalàna fidirana kery amin'ny tanin'olona dia araka izay izay rehetrarehetra voalaza teo ireo nanao fanorenana tsara dalàna eto anatiny eto amin'ny tampon-tanàna Antsirabe indrindra ny eny amin'ny piste sy ny eny amin'ny Autriche. Aorin'izao fehim-potoana nomena azy ireo izao dia andray fepetra entina ny tompona andraikitra rehetra eto an-toerana ho an'ireo olona izay mbola amin'ny mandika izany raha ny fanazavana hatrany. Mitaraina ireo ray aman-dren'ny mpianatra eto amin'ny CEGESO malaza Antsirabe noho ny fiakaran'ny sara mpisoratana anarana sy ny fomba fitantanan'ny fefy na ny farimbonesaka ho fampandrosoana amin'ny fampianarana ifotony. Raha ny vinavina napetraka dia 5,7 alina ny tokony ho sara mpisoratana anarana teto amin'ny sekoly saingy izao tafiakatra 2,7 alina izao. Tsy nisy akory ny fifampiresahana teo anivon'ny komite ad hoc izay natsangany talen-tsekoly niaraka tamin'ireo ray aman-dreny momba izany ary eo ihany koa fifanarahana ny amin'ny fampiakarana ny sara mpisoratana anarana. Raha ny tena lalàna ny fanjakana momba ny fefy dia manao volavolam-pandanina ny membre ny fefy dia hoentina lanina sy mitapaka ny be sy ny maro eo anatrehany fivoriam-ben'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Zavatra misy nefa dia izao tamin'ny 11 juillet dia nisy vinavina-pandanina izay nataony zareo ary marianety vinavina-pandanina io sy ny membre ny fefy rehetrarehetra fa olona anankiroa le izy nefa raha ny tokony izy dia ny birao maharitry ny fefy rehetrarehetra ny tokony ametraka an'io aloha aminavinan'io zay vao hoentiny eo anatrehany ray aman-dren'ny mpianatra. Ny zava-misy nefa dia olona roa taon'ny fefy ihany no nanao an'io volavolam-pandanina io. Ankehitriny le izy tsy lany le izy donc zany tokony tsisy fanapahan-kevitra tokony tsisy fisoratana anarana. Ankehitriny nefa dia misoratra ary efa manoratra anarana nanomboka androany ny tompony andraikitra. Dia zavatra tsy ekena ray aman-dreny zany satria raha tamin'iny ny vinavina napetraka hoe eo amin'ny 5,7 alina ankehitriny tokony 2,9 alina misoratra. Tonga tetỳ toerana nanjeriny zava-misy ireo solon-tena ny avy eo anivon'ny fari-piady mpampianarana Antsirabe voalohany isy araka izany no fitadiavam-bahaolana ho arian'izao raha ny nambaran'izy ireo. Ireo ray aman-dreny ireo eo vavahady ireo zany izay mandany izay fanoratana anarana izay fa efa misy koa ny birao maharitra izay izany hoe birao ara-dalàna efa manao inscription anatiny ao. Izay zany ny zavatra misy amin'izao dia izay zany ny zavatra jereny eto dia manao tatitra moa zany any amin'ny staff eo amin'ny sisy koa miaraka amin'ny lehibe ny fari-piady mpampianarana dia après an'izay zany dia misy ny vahaolana tsy maintsy ho raisina mesura zany ao amin'ny araka an'ireny ataontsika hoe banderole na taratasy kely oetin'ny olona tsirairay avy dia misy an'izay koa hita eto zany izay hoe fanonganana ny talesy ny fandravana ny birao fefy. Zay zany no zavatra hita eky ihany koa zany izay dia ho hitantsika eo moa zany ny andamina anazy amin'ny ankapobeny fa tsy maintsy roso amin'ny vahaolana satria tsy maintsy miditra amin'ny mpianatra tsy maintsy mandeha ny année scolaire amin'ity taona ity. Anatin'ny ezaka fanadiovana ny tanàna trany ny eo anivon'ny komena ambonivohitry Toliara nasiana fanamafisana izany asa fanadiovana ny tanàna izany indrindra amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao izay mahamaro mpitsidika ny tanànan'ny Toliara. Tsy ho vitan'ny komena Tsamirera nefa izany fa mitaky fanovana toe-tsaina sy fomba fisainana maniry iova amin'ny tsaratsara kokoa avy amin'ny mponina eto Toliara fa indrindra amin'ny fanajana ny tanàna iombonana. Vanim-potoana fialan-tsasatra dia ny zahay eo anivon'ny syndiken'ny komina ambonivohitry Toliara dia miezaka manjakariva manao izay fomba hanatanterahana sy hahafahan'ny vahoaka mpitsidika ny tanànan'ny Toliara manao izay lamina rehetra indrindra amin'izay resaka fahadiovana izay anjara asa ny komina urbaine Toliara na maro raha iabiaby izao
vahoaka ary izay anantananatsika vahoaka rehetrarehetra eto amin'ny tanànan'ny Toliara mba samy mitandrina an'izay fahadiovana zay satria araky ny hita maso dia ny tanàna madio no mahatsarika mpizahan-tany koa raha te hampiakatra an'izay isan'ny mpizahan-tany eto amin'ny tanànan'ny Toliara zay tsika dia tokony fahadiovana aloha no tokony laharam-pahamehana voalohany. Anatin'ny fotoana maro dia niseja olana ireo tanora mpity fanatanjahantena ao anketa noho ny fisian'ny fako mivangongo ao anatin'ny kianja filalaovam-baolina ka nahatonga ireto tanora sy ankizy ireto nanao antso fitarainana amin'ireo tsara sitrapo mba hanampy azy ireo amin'ny asa fanadiovana. Nanao antso avo tao amin'ny tambadrotra serasera ny tanora ny ankenta hoe mijaly zahay tanora ato ankenta fa maloto ataon'olo fanariam-pako ny ato anatin'ny terrain miafiafy zahay lasa mihisa demi-terrain avao. Henonay io antso io dia nivory zahay mpikambana iaby. Sehatra lehibe raha eo amin'ny fiarahamonina ny tanora ary ilaina fikolokoloana, ilaina fitezana. Ka raha reo koa ro mahatsapa hoe maloto ny terrainay mila fanamboarana fa ny hoentim-manana no tsy misy dia tsy maintsy manohina izahay iray aman-dreny. Ka tonga eto zahay androany manohina izay antso ny tanora izay mba hanadiovana nytiky terrain ndreo ty. Misimisy ihany io fako io misimisy ihany fa hiezahana eo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny zoma lasa teo iny ny foarakarea maintso sy manga izay natao teto Toliara. Tanjona ny ampifandray ireo mpamokatra sy ny mpividy vokatra ary ampiroboroboana ny vokatra eto an-toerana. Eo ihany koa ny amoronana indray ny fahafahana mifandray vaovao amin'ny sehatra rehetra. Hita nanjay anjara tamin'ity trano eva ity avokoa ny mpamboly, ny mpiompy, ny hazan-dranomasina, ireo mpanao asa tanana maro samihafa ary ireo mpandraharaha. Raisiko voninahitra ny mandray fitenenana eto anio amin'ny anaran'ny fitaleovam-paritry ny fambolena sy ny fahaleovan-tena ara-tsakafo na hoe drasa Atsimondrefana filazaza ankehitriny amin'izao fanokafana ny foara regionaly, foara karea maintso sy manga mikasika ny rojo piarina maharitra eto anivon'ny faritra Atsimondrefana sady ihany koa misy olon-tena an'Andriamatoa ministra ny fambolena sy ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Tsy fotoana iresahana fotsiny momba ny zava-bita izy ity fa fotoana ihany koa ampisehoana, ampahafantarana ary anomezana lanja ny vokatry ny asa ataon'ireo mpamokatra eto amin'ny faritra Atsimondrefana sy ireo mpanohana azy. Iarahantsika mahalala fa ny rojo-piarina maintso sy manga dia anisan'ny fototra iorena ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy. Tafiditra ao anatin'izany ny fambolena, ny fiompiana, ny ala sy ny tontolo iainana, ny asa tanana, ny jono, ny fanodinana vokatra ary ny varotra. Ireo sehatra ireo no mamelona tokantrano tapitrisana, mampiroborobo ny toekarena iny fotony ary mandray anjara amin'ny fiarovana ny harena voajanahary ka miantoka ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ny firenena. Na izany aza mbola maro ireo fanamby atrehin'ny mpamokatra, indrindra ny fahazoana tsena, ny fanodinana sy fanomezana lanja ny vokatra, ny famatsim-bola sy fitaovana. Reo indrindra no tanjony ity foara-karena maintso sy manga ity hampifandray ny mpamokatra amin'ny tsena sy amin'ny mpividy, hampiroborobo ny vokatra eto an-toerana ary hamoronana fahafahana mifandray vaovao ho an'ny rehetra. Izany no antony iarahan'ny ministeran'ny fambolena sy fahaleovan-tena ara-tsakafo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala eo ambany fitarian'ny faritra Atsimondrefana sy ny prefekturan'ny Toliara mazava ho azy mikarakara izao foara karena maintso sy manga regionaly izao.
no tanteraina ny 7 ary ny 9 aogositra 2024 teo teto amin'ny kianja mitafitsinainga Toliara ny fifaninanana eo amin'ny taranja judo tournoi du Capricorne akirakay N Azad Remy Trophy andiany fahatelopolo faritra enina no tonga nandray anjara dia ny faritra Analamanga Atsinanana Matitra Ambony Vakinakaratra Ihorombe ary ny faritra Tsimandrefana Pampiantrano nivoaka voalohany ny bata amboara betsaka indrindra ny kilobany SK faharoa manaraka azy ny Asco Judo Club ny Kosfa kosa no fahatelo teo amin'ny fifaninanana isantarika kosa dia ny bata ny amboara Azad Remy Trophy ny Asco Judo Club faharoa kosa ny Judo Club SFX ny bata ny Akiraka Trophy kosa ny SK Judo Club faharoa ny Asco ary fahatelo ny Kosfa hitohy amin'ny andian'ny faraka amin'ny telopolo ny tournoi du Capricorne akirakay N Azad Remy Trophy hoy ny filohan'ny komity mpikarakara izay filoambonaitry ny fédération malagasy ny judo. Ny tournoi du Capricorne ity dia hampitondraina ny anarana maître Sik Trophy ny Akirakay Trophy ary hitondra ny anarana coupe de l'ambassadeur du Japon kosa ny Azad Remy Trophy manomboka amin'ny andiany faraka amin'ny telopolo manaraka eo hoy ny fédération malagasy ny judo. Tanteranao Toliara ny folatra amin'ny 9 aogositra ny zaika-pefavalo ny sampana fikambana-behivavy Loterana Malagasy. Anisan'ny songadina nandritra izany fanolorana fanampiana ho an'ny fikarakarana ny hetsika avy amin'ny fikambanana fanjiry Tarindra Matoa Eliza Randrenirinina vadin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika. Ny solotena ny fikambanana fanjiry tamin'ny fanolorana ireo fanomezana ny professeur Couto Bernard. Nentiny tamin'izany ny afatra avy amin'ny Ndramatoa filoha mpanorona fikambanana izay nanambara ny firaisapo amin'ireo mpandray anjara sy ny vavaka ho an'ny fahombiazan'ny Zaikabe na dia tsy afaka nanatrika mivantana izany azy izy. 10 vary 5 taona ary vola amin'ny tetina 20 tapitrisa ariary no natolota tamin'ny fanohanana amin'ny fikarakarana ny Zaikabe. Ankoatr'izany dia nanolotra vary 10 amin'ny 100 gony ho an'ireo zazak'Ambotsy tezaina ao amin'ny Akany Amika ihany koa ny fikambanana fanjiry. Tanjona amin'izany ny anohanana ireo ankizy sy ny anampinina amin'ny filana ara-tsakafo amin'ny andavanandron'izy ireo. Nampitona zavatra ao aminay amin'ny alalan'ny fikambanana fanjiry izay filohany dia nivadiny filohan'ny fanavozana ny Repoblika Ramatoa Eliza Randrenirinina ho fanampinanareo amin'izao Zaikabe manana maiza zao vola 20 tapitrisa vary 5 taona matavy vola fario sady hitondra izay fanampina avy any amin'ny vadiny
mitoetra amin'ny 12 aogositra izao zakabe fahavalo ambin'ny folo izay ivoriana ireo mpikambana amin'ny sampana fikamana mbehivavy loteriana malagasy ao Toliara. Nitarika Elisabethiny amin'ny tambazotra tsirasera Facebook ny fanafoanana ny fanomezan-dala ny fanomena ny volana May amin'ny fanatanterana Menabe Connexion andiany fahenina nafindra ny amin'ny torapasika Noskely raha tokony eo amin'ny torapasika Morondava Centre nanao fanambarana androany ireo tompon'andraikitra fa ho fiarovana ny vohipasika artifisialy miaro ny morontsiraka no antony famondrahana. Fahazahoan-dalana izay navoakanay teo anivo ny fiadidianan'ny tanàna tamin'ny faha 12 ny volana May taona 2024 fahazahoan-dalana izay manome alalana ny Menabe Connexion hanao an'izay hetsika eo amin'ny plage ny Morondava Centre izay dia noho ny fifampiresahana noho ny fandamina izay niaratsika naheny fitondran'ireo teknisiana ny fanazavana teo mahakasika ny fiarovantsika ny dineo dia nandray fanapahan-kevitra izahay teo anivo ny fiadidianan'ny tanàna tamin'ny daty ny 17 aogositra zany hoe androany io taona 2024 sy 2025 ity izay fanapahana izay mitondra ny laharana fahaefatra bara 2020 tsy valana commune urbaine Morondava bara AG izay manafona ilay fanapahana ilay fahazahoan-dalana izay navoaka fanomezana alalana ny Menabe Connexion hanao an'izay hetsika zay ao amin'ny torapasiky ny sans fil fa nafindra eny amin'ny plage ny Noskely. Mbola tsy nisy hatramin'izay ny famoahana noty tsy fahazona mampiasa io vohipasika artifisialy io voalaza fa izao vao anomboka andinika anjany ireo tompon'andraikitra. Ny fanaiky moa ny rehetrarehetra fa mahasoa ny tanàna sy hahasoany commune urbaine ny Morondava ity dia manomboka izao dia tsy ho atao tsony ary tsisy tsony hetsika atao amin'iny servitude moa filazana azy servitude miaraka amin'ny dune sans fil iny andray ny lalàna ataontsika hoe fanapahan-kevitra araky ny lalàna momba an'io mihitsy izahay fa andrafitra anazy manokana mihitsy ngamany miaraka amin'ireo teknisiana ahafahana mamolavolana azy tsara mihitsy mba ahafahantsika miaro misimisy kokoa. Ny anjaran'ny faritsy dia ny fampandrosoa raha vao manohitoina ny fampandrosoa izay ny faritra vao manome toromarika fa isorana ny tompon'andraikitra tsirairay nandray nandraiky sy tandrify azy mahakasika izay fanomezan-dalana amin'ny fanaovan-draha zay. Mampametra-panontaniana ny maro ny fandraisana fanapahan-kevitra efatrandro mialohan'ny fanombohan'ny hetsika eo ihany koa ny fanahiana amin'ny mety ho fanelingelenina ireo mpizahan-tany mipetraka manamorona ny torapasika Noskely indrindra amin'izao fotoana mahabebitsidika ny Morondava izao. Anaovan'ireo mpivarotra sy fikambanan'ny mpivarotra manodidina ny tsenan'Ankazondrano ny fijerena akaiky an'ireo mpivarotra izay nisorona teo nefa tsy mbola misy ny toerana hamindrana azy ireo. Tsy tokony asiana ho izy ireo ny fanavakavano an'ireo mpivarotra isorona eto nefa mbola tsena ihany no hatsangana eto raha ny fanazavana. Ny zava-misy eo amin'ny tsenan'Ankazondrano tsy tsena aloha izy marina zay tsy tsena izy fa noho tsy fananantsika eto an-tanàna ny fototra-fitrasa ahafahana manao ny asa fivelomana dia nametrakena teo ny olona. Nisy ny mpivarotra teo taloha izay nesorony commune tamin'ny alalan'ny arrêté communal zay dia rehefa niany ireo misy lekoa ny mpivarotra izay nametrakena faharoa teo na ny taloha zany na ny vaovao samy tsy ara-tanàna izy ireo. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao misy disadisa antonan'ny mpivarotra teo taloha efa nazavaiko foana io ary natonga anay nanatona ny mpitondra isan'ambaratonga ny teto toerana nanampy amin'ny hoe misy fanelanenana tokony atao amin'io dia nijerevana ilay mozana tsy mitaniry. Fa ny zava-misy moa ankehitriny dia lasa nitereko masaka ohatran'ny volon-jaza izy io dia nomena amin'ny mpivarotra teo taloha ihany izay anatanteraka plateforme mafisina sy azavaina eto ny commentaire-n'olona amin'ny hoe mety ny fanesorana ny mpivarotra teo tena mety izy raha tena tsy atao tsena tsony fa saingy ny zavatra misy
tsena ho atao tsena izy ioa izay ny tsara hoe aleo angarahara ny fomba fitondrana sy fitantanana ny vahoaka. Vonona ireo mpivarotra natateraka ny fanatsarana ny tanànan'ny Fianaratsoa raha mandeha amin'ny ara-dalàna ny fametrana ireo mpivarotra rehefa vita ny tsena. Ankehitriny nefa maro ny tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra vaovao rehefa nivoaka izany raha ny fanazavana. Alatsinainy lasa teo dia niravana izy io. Ny lera tsy faritako satria tsy nanatro maso aho fefarava miaraka amin'ny polisy municipale sy ny commandant izay nandrava ny tsena io. Ny lohan'izay rehetrarehetra izay nefa dia nisy fiaona ny rototo na ny président teo aloha na izaho président teo aoriana ary misy ekipa anankitelo isan-tokony nanampy anay ireo président ireo niaraka nivory tamin'izany teny amin'ny préfet nifampiresaka nifampidinika ny taniny io voarakitra tamin'izany fa tsy misy ny fandravahana raha tsy efa voadinika ny makasika ny zavatra andaniny sy ny ankilany. Isan'izany fanaovana ny plan izay ankilany, plan ny andaniny ary ny devis makasika izay rehetrarehetra zay. Zavatra tiako marina dia hoe izay vonona hanatanteraka ny fanatsarana ny tanàna Renivohitra Fianaratsoa izay miopana avy aminay na hindrambola amin'ny banky ary izahay hanatsara ny tanàna Fianaratsoa. Ny zavatra misy anefa 220 ny lista ho an'ireo mpivarotra teo aloha izay efa tsy eo ny sasany amin'ireo misy efa maty, misy efa tsy nivarotra intsony. Ankehitriny raha natao io tsena izay nipanan'ilay président teo aloha io tafakatra 100 ny boxa izay atsangana eo, tsy tafiditra anatin'ny lista io izay tompoko nefa fivelomany vahoaka. Ankehitriny ny zavatra misy dia hoe paiza zany zahay izay tsy nampandrenesana tao anatin'ny fandravana hoe hiala teo ianareo dia ho afindra ry amin'ny toerana anankiray ohatran'izao izay takinay mazava amin'ny mpitondra hetsy. Zava-dehibe ny fananana kalitao ny fampianarana tsara ho an'ny ankizy ato amin'ny distrikany Mananjary ka antony mahavaindohan-draharaha ny ezaka rehetra atao mba hanatratrarana izany. Fampandrosoana moa ny tanjona amin'izao fitondrana fanaovozana izao ka izany no viana apetraka ity chef Cisco ny Mananjary ity dia ny ampandroso ny fanabeazana ato amin'ny distrikany Mananjary ka ilaina ny fananana fotodrafitrasa manaraka ny fenitra indrindra ny birao ny Cisco ny Mananjary izay mila fijerena akaiky satria dia efa mila fanarenana manokana. Eto ny tenanay zany dia manome toky isika ato anatin'ny fitondrana fanaovozana fa hiezaka izahay aty fotony nao ny ezaka rehetra sy ny amin'ny herinay mba ahafana hitondra fampandrosoana any fanabeazana ato anatin'ny Cisco Mananjary. Tena ezaka izay dia faharoa manaraka an'izay moa zany dia ho anareo ray aman-dreny amin'ny foibe misy ny zavatra mamparary anay ety amin'ny ifotony ety dia miangavy anareo zany mba heno an'izay zavatra mamparary anay izay. Anisan'izany moa zany rony Cisco Mananjary ity satria efa rasy dia rasy ity ro ity. Manamafy izany fangatahana zany nisy olombavambahoaka ny Mananjary Mamiaza Charlot ny mba hanarenana haingana ity bureau ny Cisco ny Mananjary ity ka manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ambony ny fanarenana azy haingana. Miangavy ny ministère ny fampianarana, miangavy ny premier ministre, ny filoham-pirenena, PRRM, Randrianirina Mikael, sy atoro fahita ty bureau an'ny Cisco eto Mananjary ty satria eto bazary be misy anazy. Ny fitaovana rehetra ato amin'ny bureau an'ny Cisco zany dia efa tena ataoko hoe rasy tanteraka fomba mangataka ny agnarenana ty bureau an'ny Cisco eto Mananjary ty fa tena ataoko hoe ity ny tokony fitaratry ny fanabeazana ato Mananjary kanefa ny fitaratra indray ny tiany mafy. Notontosaina ny herinandro lasa teo moa ny famindram-pitantanana teo amin'ny chef Cisco Mananjary vaovao sy ny teo aloha misokatra amin'ny fiarah-miasa rehetra ny tenany raha ny nambarany ity chef Cisco ny Mananjary ity mba ahafana manatratra ny tanjona lehibe izay napetraka. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny Zoma 14 Aogositra teto amin'ny lapan'ny fitsarana Foire Dovay ny filosan'ny filoha-hevitra vaovao ny fitsarana ambaratonga voalohany amin'ny distrikany Tolaniary faritra Anosy. Andriamatoa Faralahively Marie Ruffin voatendry ho filohan'ny fitsarana vaovao ary Ramatoa Razanambainy Francette kosa ny filoha-hevitra. Anisan'ny lara-pahamian'izy ireo ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny fitsarana, ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanafainganana ny fikarakarana ireo antota taratasy. Izany ihany koa ny hanamafy ny fiarah-miasan'ny fitsarana amin'ireo komina miaraka ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ministeran'ny antitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamorana sy ny fanafainganana ny fikarakarana ny jugement supplétif
indrindra ho an'ireo olom-pirenena mbola tsy manana taratasy ara-panjakana ahafahan'izy ireo mahazo ny taratasy mpianakaviana ao anatin'ny fotoana fohy. Les politiques européennes zany dia hoe marina fa misy ny atao jugement supplétif d'acte d'état civil fa ahena zany zay zavatra zay dia amin'ny alalan'ny fanampinan'ny commune hiara-miasa ministère en santé sy ny intérieur satria sy rôle-ny fitsarana li izy fa izahay no tena voa amin'li zany mba tsy hisiany jugement supplétif. Izahay zany tsy anome vahana ny mpanao jugement supplétif fa hoe ezahanay zany tonga dia vita anatin'ny 30 jours daholo ny état civil rehetrarehetra. Zay zany dia fiara-miasan'ny ministère anankitelo dia hitety vohitra mihitsy zahay zany anao zay raha zay dia miady amin'ny kolokolo moa zany efa iraisana iny dia ato aminay moa malaza zany fa hoe taraiky ny karakarana ny dossier dia hiezaka koa zany zahay ahavita ny dossier aingana dia aingana amin'ny tena izy fa tsy hoe natao aingana vitavita fahatany. Dia manaraka zay hiezaka koa zahay hiaigny olona andregny olona fa tsy kitakita olona ary andray olona rehefa omenay hoe amin'ny valo dia amin'ny valo, amin'ny roa dia amin'ny roa fa tsy apetrakinay eo ny olona zany dia zay tonga eo misy miaina. Nanatrika tsy nanome voninahitra ny lanonana filoha fitsarana afo momba ny lalam-panorenana Andriamatoa Florent Rakotaroso niaraka tamin'ireo manam-pahefana sy olombofily ary manakaja maro tao amin'ny faritra Anosy.